Tsy maintsy hiara-misazy ireo polisy kominaly izay nininandratra ilay miaramila omaly hariva iny raha ny fanazavana nentin'ny talen'ny kabinetra eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra rehefa ao anatin'ny fanadihadiana lalina amin'izao fotoana izao ny ankady lalana iny. Tato-panazavana. Tao arian'ny zava-nitranga omaly hariva tetsy Analakely dia polisy munisipaly 430 no anaovana fanadihadiana ny ankady lalana amin'izao fotoana izao. Noho ny fanadiovana sy fanalan'ireo mpivarotra amoron-dalana omaly dia nahakasy tanana ary nandratra lehilahy iray ireo polisy munisipaly ireo. Raha ny fantatra dia miaramila avy any Ivato ity naratra ity ka tonga maro teny amin'ny lapan'ny tanàna ireo miaramila namany omaly hariva. Rehefa natao ny fampiararahana dia nentina notsabony ity naratra ary izao nalefa atao fanadihadiana ny ankady lalana izao ireo polisy munisipaly. Mahakasika an'ilay zava-nitranga omaly dia maraheto fa dia nampalahelo tokoa ny zava-nitranga omaly izay mitarika korontana sy faharatrana ary fahasimban-javatra vitsivitsy. Ireo maratratsika amin'izao fotoana izao dia efa nahazo ny fitsaboana sahazaza zany manomboka omaly hariva ihany ary ireo polisy munisipaly izay nanatanteraka ny asa omaly moa zany ka nanao fihetsika miopefy dia efa mandeha ihany koa ny fanadihadiana sy ny famotorana nato anivo ny commune urbaine Antananarivo zany na eo anivo ny tandro ny filaminana. Ny anton'ilay zava-nitranga omaly dia irahantsika malala fa dia no niezaka fanarenana, fanadiovana ary fanaminana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Nanepika tsara kosa nefa ny eo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna fa tsy maintsy isy ny sazo raisina amin'izay diso. Na izany na tsy izany dia mitohy kosa ny fanadiovana sy fandaminana ny tanàna iandraika eto an-tanàna Antananarivo.